logiciel lazaina fa vaovaon'ny CENI ilay logiciel izay nampisy doublon tamin'ny taona 2024. Fampitehany zetra ao aloatra olom-panjakana ny fantatra fa ao ambadikany. Volan'ny orinasa mpanao lalana 3.3 miliara ariary tsy mbola nalohan'ny fanjakana. Tompoko lasy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka ny fetalavitry ny MBS amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampahalalam-bavao koa dia manasana mampanajana sy ampitiavana rentenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Androany no fotoana faharoa izay nampahafantariny ny CENI ilay logiciel ho ampiasaina mandritra ny fotoam-panavozana tanteraka ny lisam-pifidianana eto Madagasikara. Tonga niatrika izany ireo solitena avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Na intsy fiteny tamin'ny CENI avokoa ireo antoko politika tonga niatrika afa-tsy ny solitena ny antokony eo anivon'ny fitondrana. Germain Menjanary, Manora Andriamalala. Na itsy ary tsy nitsitsy fitenenana ny sekretera jeneraly ny antoko-tim nanoloana ireo mpikambany CENI androany. Teo ny fametrahany fanamariana mikasika ity logiciel izay lazaina fa vaovao ity. Raha ny fantatra mantsy dia efa nampiasaina tamin'ny fanisana mpifidy ny taona 7.4 ity logiciel izay lazainy CENI fa vaovao ity. Raha mijery sika zany zao ny plateforme zay ho ampiasainareo na ny logiciel ampiasainareo logiciel efa nampiasaina tamin'ny 2018 any le izy zany. Inona ny lesika tao anatin'iny 2018 iny fantatritsika tsara hoe ny doublon miverina atao triplon na karapanondro na anarana miverina zany. Ny bazina fifidianana azahoana fifidianana madio dia tsy nisy afa-tsy ny lista mazava. Ny olona tokony hifidy tafiditra ao anaty lisam-pifidianana ve, ary ny olona efa tsy tokony hifidy sao dia mbola tavela ao anaty lisam-pifidianana na misy doublon na triplon. Ny zavatra hita sy tsapa nefa amin'ny fikarakarana zay logiciel ho ampiasaina amin'izao dia tsy mametraka mihitsy garantie ho an'ny rehetra ny sécurisation les données ao anatiny zany. Na ny fanovana an'le données tsy hita ny trace zany, tsy ahitana ny traçabilité hoe iza ny nanovan'ity données ity niala taty ka niova tary amin'le efa tafiakatra au niveau national. Somary teknika le izy satria zay tena nanao fandiniana manokana ho an'ity logiciel ampiasaina ity dia zay ny remarque voalohany hita ao anatin'le izy. Ny faharoa 20 000 leo isan'ny fokotany maninona no tablette 5 000 ihany no ampiasain'ny CENI zany ao anatin'izay. Fahatelo farany dia ny hoe maninona no tsy misy audit mielo atao an'le logiciel. Isika zany zao etonareo teknisiany eo anivon'ny CENI manao présentation ny fomba entina mampiditra ny liste ao anatin'ny logiciel zany ny anaran'ny olona, fa tsy afaka mihitsy ve isika satria ny fifampitokisana zava-dehibe mba maka mihitsy sika cabinet international indépendant zany manao audit io logiciel io hoe tena mialohan'ny ampidirana base de données hoe tsisy ninina mihitsy ve tao. Inona ny risque misy champ obligatoire tsy maintsy fenona ve ao anatin'ny champ obligatoire io raha misy doublon ao anatin'io dia refuser le logiciel avy hatrany. Fa io zany modifiable azo ampiasaina foana na zay ny zavatra nisy teo na doublon na triplon raisin'le logiciel na olona tsy ampytaona raisin'le logiciel foana. No mafisy ny sekretera jeneraly ny antoko-tim matrandy fa tsy hisy fifidianana madio izany eto raha izao zava-misy eo amin'ny CENI ankehitriny io. Da zany eto samy teny mihitsy fa manana olana io CENI io. Ny olana na izy tsy manam-bola resaka hoe na izy tsy manana fahaleovantena satria raha ny logiciel nampiasaina ne fantatra inona ny lesika atao anatiny io ary tsy vonona mihitsy ny CENI zany hitondra fivoarana ao anatin'izay satria ny valiteny dia hoe iny efa logiciel efa taloha dia hita ny fay ao anatiny maninona ny misy ny mise à jour raha ohatra logiciel taloha. Tena teneniko raha io logiciel io zany ny ampiasaina ohatran'ireny hoe tsika eto Antananarivo mbola ampiasa 2 chevaux amin'izao teknôlôjia zao ka zay ny ataoko hoe manana olana izy fa tsy voavaly olana.
ka zay zany miantso foana etianivon'ny fanoherana hoe andao ifampiresaka ataovy ny concertation nationale tsy adala ny union européenne manao an'ireny fanambarany reny tsy adala ireo filoam-piangonana ireo anivon'ny FFKM miantso hoe asivy ny concertation nationale iresahana satria fantatro zay olan'izay maninona moa ny 20 000 nisan'ny fokotany maninona ny tablette 5 000 resaka firenenany no jereny no avy ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka no avy ny vahoaka malagasy dia satria ve manana contrainte na moyen ianao budget dia izay ny lalana hitanao atao aminay le izy izay ny ilaina fampidiniana tsy ny mandeha ny zava-dehibe fa mahafantatra tsara n'le lalana ale tsy misy afa-tsy ny firosoana amin'ny fikonan-doam-pirenena ihany no vahaolany mba azahoana fifidianana madio eto amin'ny firenena ho iatrany ny nambarany ny teo anivony iseny izay ny aiky fa manana olana rabola tokoa izy ireo amin'ny fikarakarana io fifidianana io no mafisin'izy ireo ihany koa fa efa logiciel nampiasaina tamin'ny fifidianana ny taona 2024 sy ny taona 2024 ka niatrena ny fifidianana filoham-pirenena miisa 2 izay nahitana alabato sy doublon ity logiciel ity afantaky ny anomezana fahafahana mitovy amin'ny famorina ny olom-pirenena sy ny pray antoko ateo anivy ny mpikambany seny ihany koa androany ny antoko politika tim anao mafisy ny mpandrindra nasionaly ny antoko androany fa tokony alalaka ho an'ny antoko rehetra ny famorina sy ny fahafahana manabevo ny mpikambana ao anatin'ny antoko mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala atrany samy manomana fifidianana fa ny sasany malalaka eo anoloany lalàna fa ny sasany sakanana io no fanontaniana napetraky ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim androany tamin'ireo mpikamba ny genie atraizany tena fahalalany antoko politika tsy manao na fitondrana indrindra fa ny antoko tim manentana ny olom-pirenena sy manatanteraka ny asany araka ny voalazany lalàna velona eto amin'ny firenena tsy famoronana logiciel fotsiny ihany hoy izy no andraiky ny genie fa tokony isy ny fepetra raisiny manoloana io zava-mitranga io dia ny fifidianana moa tsy voatery eo anatin'izay ihany koa fa tonga didiranay amin'ny parti politique anay any anatin'ilay article 55 alinéa 3 am'izay tsy diso dia isa manana andraikitra betsaka ny antoko politika amin'ny animation de la vie politique eto Madagasikara mbola namafisinareo tomboseny zay tamin'ny fihaonana farany talolo kely teo hoe ilaina simplicier ny fandraisana anjara ny antoko politika amin'ny fanentanana isan-karazany zavatra hitanay nefa ny amin'izao fotoana zao sady mampalibram-panontaniana mety misy mivantana any aminareo misy mety andraikitra ny any amin'ny intérieur fa sehatra manao ahoana ny ahafahany antoko politika anao an'izay animation de la vie politique zay raha ohatra ka isaky ny mamory olona dia sakatsakanana lava ka sao dia mametraka nytravy amin'ny faramasantsika amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'le farisiana amin'ny tsy fifidianana sy ny atrena ny fifidianana sy zavatra zay ka raha misy anjara andraikitra nareo amin'seny azonareo atao anatin'izay satria voarakitra ao anatin'ny article 55 alinéa 3 io participation à l'animation de la vie politique zay tanterahany antoko politika io nilaza moa teo anivony genie fa ifampiresaka amin'ny ministeran'ny atany manoloana io tranga io mazava mantsy ny voasoratra ny lalàna amin'ny feny antoko politika fa andraikiny ny manabe sy mampafantatra ny fotopijorony antokony eto amin'ny firenena ny antokony fitondrana afaka manao izany ankalalahana ny antoko MMM ihany koa nahazo malalaka raha nanao ny azy fa ny tim voasakana foana hatramin'izay ka nahatonga io fanontaniana io mivantana tamin'ny genie androany ity andrasana indray arak'izany ny vaovao manaraka amin'ny hetsika izay ho ataony antoko tim fa ho an'ny androany dia avitra sondrabe sy tokira marolahy no mamitana amintsika ny fandarana miara-manonja ny songadina nandritra izany moa ny resaka fikitiana ny ao anatin'ny rovany manjakamiadana amin'izao fotoana izao fanadidina nanao valikafatra mikasika ny fanazavana noetiny avy eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina ny mpamakafaka politika nandritra ny fandarana androany mila fantarina ny tantara sy ny fomba ary tazomina entina mpandrosoana sy ampivoarana fa tsy tokony manao tao foana zavatra fahatany ny fanazavana mila apetraka ny asin'ny tany sy ireo olona voakasika toy izay manaonao foana zay mihitsy satria io tompoko tsy fatifaty trano averiko fandroana satria io tompoko tsy fatifaty trano ka ho kitihana amin'izay tiany kitihana azy na ajoro amin'izay tiana ampijoroana azy akoatry ny norme internationale aloha misy ny zavatra respektena eto atoerana fa maninona raha averina amin'ilay fomba namaovana azy lay hoe tsy ananganana amin'ilay vato misy dikany daholo zany dia mba fantatrao ve ny tantarany zany ambotratenaina zany tantarany kaloha izany mba fantatrao ve ny tantarany zany ambatomena zany ambatomena mananara
de fantatrao io rano mananary io misy dikan'izany e naninona ny teny Ambohimanga ny nanorena na ny fanjakana misy dikan'izany e fantatrao ve Ambato Metendro hoe rehefa tsy fantatrao zany aza mitetateta mitondra fanjakana ianareo manodidina rehetra ao tamin'ny 5 resy le fanjakantsika de mieritreritry izy hoe efa tsisy tsony zany de poteo manaraka am'izay le fomba tratra ho le objectif an'ilay miketrika an'le izy ambadika eo poteo le Madagasikara sy ny fomba sy ny asiny tsiketo zany de manao antso avy raha mbola misy mieritreritreto fa mahay ary ty anty Madagasikara ty saro-piaro a Madagasikara sy ny fomba sy ny asiny sy ny sotoavina sy ny kolotsaina mijoroa ianareo. Nitondra ny olona ny mponina any amin'ny faritra misy azy ny mpitarika tanoran'ny atoko tim ao Fianaratsoa maro loatra ary tsy voatanisa intsony ny fahasahiranana iainan'ny malagasy ankehitriny iray ny vahaolana dia ny fiverenan'ny filoha ravalomanana eo amin'ny fitondrana anarina indray ny firenena. Na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy manan-kantenaina amin'izao fitondrana izao tsony ny olona ary ny olona izay afaka manarina ny firenena sy manarina n'izao fijaliany malagasy izao dia tsisy afa-tsy ny filoha Marc Ravalomanana ihany. Efa hita ny zavatra nataony, fantatra ny gabariny sy ny kapasiteany. Izy ihany no afaka manarina ny firenena ary ny malagasy indrindra fa ny tontolo ambanivohitra dia anisan'ny resy lahatra amin'izany. Maro loatra ny tsy fahombiazana ataon'ity fitondrana ity hoatran'ny miara-manonja. Idiran'ny fitondram-panjakana avokoa ny sehatra rehetra kanefa tsy misy fahombiazana hita misongadina amin'izao ray taona latsaka tsy hataperan'ny fitondrana izao. Fa nanomboka androany ary torampitsy kosa ny fivoriana tsara-potoana ny filan-kevitra munisipaly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra lahadinika 10 no dinihana mandritra izany nafana ny adihevitra rampitso no amaritra antoiny. Ando mialatina Mateo Prince. Nafana ny adihevitra momba ireo lahadinika naroso teo anatrehany ny mpanolotsa ny tanàna androany. Isan'ireo averimberina matetika saingy miova fotsiny fomba fiteny azy ny resaka taxi moto. Mazava ny any mpanolotsaina rehefa tsy lany dia tokony hoajaina. Mendrika fa nivaivana ny zava-misy tahaka izao. Kilalao zavatra antanana kahivenana antanana fandroany fantena satria every fomba olona lehibe ihany tena mato atao anaty filan-kevitra ity. Fanapahakevitra raisika fanaovana tsintsina ny fanapahakevitra vaovao mbola hamelana antanana. Tsara fa ao anatin'ny convocation izay menanay dia hafa ny fehezanteny tonga atao fa rehefa nibakina no atao présentation dia mazava tsara ny objet fa io exploitation des nouveaux titres de transport public au sein de la Logiquement zany tokony hoe rehefa tsy lany le izy dia ity amin'izay proposition avy aminareo anaovana ny fepetrana saziana ahafahan'le tanàna milamina araka amin'ny tokony izy izay tokony ho izy an'le mototare fa tsy hoe avireny reny le izy dia tena ekena sa tsy tena ekena ty vao tena izy fa le toe tsy izy azafady tsy mety zany tena zazakely ve ny fandraisanareo anay. Niezakany ary tena amin'ny hevitra tsy mitombina hatrany kosa ireo mpanatanteraka. Taxi moto reny voakasika amin'ity fa misy mode de transport hafa telo hafa zany miaraka amin'ny taxi moto izay efa voalaza teo hoe misy vily juridique tsisy lalàna zany tena mametra tsy fahadiana tsy fahafahany manao izay transport public zegny. Ny manarakaraka an'izay dia le hoe tsy approuvé dia mijanonatra eo fotsiny ama izahay chargé manao ny application ny délibération voalaza ny talenta dia sahirana izay satria le demande approbation tsy miteny mihitsy zany hoe interdit raha mokarité zany zao hoe interdit nefa ny délibération tsy miteny hoe interdit fa tsy mekena fotsiny. Ankoatra io niteraka adihevitra be ihany koa ny mahakasika ny fanomezana ny fitantanana ny asan'ny commune amin'ny fanaovana ny visite de conformité sy ny fanamboaran-dalana ho an'ny orinasa SMEV na ny société municipale d'entretien de véhicules mamenatra ary mampanoko tena ny fomba nitondrana azy teo anatrehany mpanolotsaina. Te antenanao ako monsieur le DG inona moa zany andraikitrao eto anivon'ny commune eto anivon'ny commune fa tsy any SMEV fotsiny ty presana satria zay zany le mampametraka antanina hoe raha ohatra ka sady manana andraikitra eto anivon'ny commune manana andraikitra anao any SMEV dia mosy hoe raha ihany zany kanefa ny alasanisanyty le hoe vola visite de conformité lasa omena ny SMEV zay mantsy le fantanina tena mipetraka ho azy amampanotsaina dia masarotiny zany vola mbahoaka kanefa omena ny orinasany teny anao teo misy teknisiana efa tamin'ny novembre ny asa nanao ny rehetrarehetra sy ny sisa tia ametraka fantanina.
valipiraingana no azo tamin'izany. Misy solotena conseiller municipal tompoko ao anatin'ny administrateur hoana ny tsy ho fantatra hoe iza nefa ny za conseiller municipal administrateur organisation interne anareo zany fa tsy izay ety amin'ny exécutif anao andeha arary andoha amin'izany efa miverimberina foana zay fanontany zay mino avy efa fantatrao le izy fa ohatran'ny tia zany tianao malety zaro lasa mandany andro be hoe veriberina foana zay. Tsy nakasitrahany mpanolo-tsaina vitsivitsy ny valitenina ataony tompona andraikitriny. Fihetsika tsy dia maneho ny mahatompona andraikitra ny tena. Toa lasa fitondrana zazakely no misy eo nivy ny fiadidiana ny tanàna hoy izy ireo. maheno hoe ohatran'ireny be zazakely reny ianao teny amin'ilay olona izay olona vita ny tanàna Antananarivo renivohitra zany aokotsika tsy fampitontra ohatran'ny zazakely. Nateo azy izany rehetra izany no mafisy ny mpanolo-tsaina fa tsy azo ekena ary tsy manara-dalàna io fanomezana ny fitantanana ny fanaovana ny visite conformité sy ny fanamboaran-dalana ho an'ny SMEV io. Ka atao anaty filan-kevitra ity ho an'ny commune Antananarivo dia atao tsinitsinina ny mpanolon-tsaina, tsy ajaina ny fanapahana, tsy ajaina ny lalana velona izay takin'ny mpanolon-tsaina, zany no misy. Ka tsika rehetra miara-mandinika rapitso satria raha lany io rapitso dia mety izay indray zany dia tonga dia ifindrany le vola fa za dia miteny nalan'iny mpanolon-tsaina azy io androany rapitso plutôt satria rapitso mandeha ny délibération tsy manara-dalàna ny fanomezana an'io asa tokony ataon'ny SMEV tokony ataon'ny commune omena ny société SMEV io. Adinika folo no diniany eo anivy ny commune Antananarivo renivohitra mandritra ny roa andro rampitso zomano amaritra ny tena ho toy ny rara. Vaovao avy any Ambatondrazaka miapotika ny zetra ao aloatra amin'izao fotoana izao izay anisany mampiavaka ity faritra ity. Olom-panjakana sy mpanambola no ao ambadika izany raha ny fantatra. Raha 4,4 hektara teo aloha ny faritra arovana dia tsy mitsaha-miaina izany amin'izao fotoana izao. Niry Andrenarivony MBS Ambatondrazaka. Tadondoza ny farina loatra ankehitriny noho ny fampitehany ireo mpanambola sy tompon'andraikitra raha-panjakana sasatsasany ny zetra. Ataon'izy ireo fitaovana ao anatin'izany ny vahoaka eny fotony. Dia sainka olona ambony ny tena manana tany ao anaty zetra. Misy manana mampolo ny amanjaton'ny hektara ao izay olona avy any ambony daholo. Fa ny ety tanàna zany ny teo an-toerana zara 2 hektara 5 hektara zay ihany nanan'olona eto toerana ny zetra io fa sainga avy any amin'ny ambony any daholo no tena manana midadasika ao anatin'ny zetra io. Dia saika miady amin'olo maventy zany zay miady amin'ireo le mpanambola reo eo amin'ny fiarovana anazy io satria ireo tsy manaiky mihitsy ny lalàna apetraka ny fanjakana hoe mba harovana io zavatra io mba hivelomany mba hisy iainan'le vahoaka majinika teoriana le taranaka majinika teoriana zany. Fa rehefa nijerenay zany mahatonga anay tena mbola samy joro miaro an'lizy dia hitanay le fampitenan'le tanimbarinay aty ambony. Maro ireo tombotsoa amin'ny fisian'ny zetra 5 tominitsy matsapa izany ireo tompon'andraikitra ara-panjakana sasansasany. Ny voalohany eo amin'ilay resaka rano satria fanambarany ity moa hoe raha vao asaina ny zetra dia ritra ny rano. Ny faharoa eo amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana dia eo ireo zava-maniry eo ireo biby sy ireo zavatra mivelona indrindra fa ny trondro ao anatin'ilay rano. Dia ny fahatelo mikasika an'ilay tokony zetra ho arovana zany ny aty aloatra zay ny tena marina. Ahina ny sin'ny ahitana ety amin'ny faritra loatra ho ireo vondron'olona ifotony raha mitoy izao fanambana ny zetra tsy ankiato izao. Manatsaina zany mba misy fanahy amin'ity faritra loatra ity zany mba hiaraka irona hiaron'io zavatra io fa loza ho an'ny taranaka faramandimba zany raha mbola mitoy ny fandropanan'io zavatra io. Tiana ihany ny mampafantatra fa raha manodidina ny 8,valopolo sy 500 hektara ny zetra narovana tao akaiky ny tanàna n'Ambatofotsy dia zara raha misy 200 hektara sisa izany amin'izao fotoana izao. Fa miantso ny amerenana ny taniny ireo vahoaka tantsapam-boly ao amin'ny Lemakiba Mangoky amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo fa nivadika tamin'ny fifanarana ny fanaovany ny fanjakana mijaly ary tsy manana toerana ambolena intsony ny mpona any toerana amin'izao fotoana izao araka ny angom-baovao nataon'ny Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Tonga eto Antananarivo aho mba hitondra ny fitarainana ireo mponina izay mivelona sy mamboly amin'ny Lemaky ny Bamangoky.
io no nambarany ity raim-pianakaviana iray ity izay tsy paipaika an'ireo fokon'olona no nataony ho sarandalana na atongavany teto. Tsy mifanaraka tamin'ny resaka natao tany amboalohany no ataon'ny fanjakana amin'ny ity lemaka ity ankehitriny. Nijaly tanteraka ireo tantsaha tsy manana toerana volena amin'izao fotoana. Ny tena resaka tamin'izay dia raha manana tany 5 hektara 10 hektara dia anasorana 10 isanjatony 10 hatramin'ny 10 hektara. Ny 10 hektara miakatra dia 20 isanjatony. Rehefa 30 hektara ndray koza dia akana 30 isanjatony ny velarantany. Zany hoe eo amin'ny 520 isanjato zany raha foezina ny kajikajy no tokony ho alain'ny fanjakana. Noho ny taty aoriana dia misy an'izany valeur vénale izay tsy fantatra ny nahatonga ny ireo katy zany hoe comité d'attribution du terrain izay mikarakara ny fizaran-tany hoe ny ampahany ray ampahadiminy akory ny aza ray ampahadiminy velarantany no any tompony fa ny 4 ampahadiminy makany amin'ny fanjakana. Tsy mbola mandeha akory io tetikasa io hatramin'izao raha ny fanazavana. Tamin'ny faraparany taona 2024 lasa iny no tonga tany an-toerana ny solon-tenam-panjakana ny laza momba ifizarana tany io. Saingy niova io ankehitriny. Tany mirefy 9 hektara no kasain'ny fanjakana ho botoiny ho iatrany ny fanazavany. 2024 faraparany efa nandeha io kajikajy io dia tamin'ity taona ity no navoaka hoe tena navoaka andreo hoe ny ray ampahadiminy tany no homenany vahoaka averina amin'ny vahoaka fa ny 4 ampahadiminy no ho averina ho alain'ny fanjakana. Efa misy olona eo amin'ny 900 mahery 700 eo no anatin'ny listra ny fizarana tany navoakany zareo. Dia raha 900 ampitombona 10 zay dia any amin'ny 9,000 hektara ny hoany no velarantany raha kajikajy eo. Fa zareo katy any an-toerana no tena mahay ny velarantany izay tsy dia ampahafantariny ny vahoaka loatra. Raha tsy aivina dia ny banky fampandrosoana afrikana na ny BAD no mamatsy volany tetikasa amin'ny alalan'ny fampindramam-bola ny AFD izay mitentina hatrany amin'ny 10 tapitrisa ny voalohany, 8,4 tapitrisa dolara ho an'ny OPEP ary 10 tapitrisa ny fampindramam-bola ny AFD fanampiny izay ny fanarahana tamin'ny volana Desambra 2024. Miantso ny amerenana ny tany ny fokon'olona any an-toerana ankehitriny. Afa tonga tetsy amin'ny ministera mpiay azy androany ireo orinasa mpanao sy mpikojakoja lalana. Izy ireo izay tsy mbola nazo ny karamany hatramin'ity androany ity. Ny tena loza dia ny filoham-pirenena mihitsy no nampanantena pokaty azy ireo nandritra ny fiaonan'izy ireo teny Ambohitsiroatra. Nanao ny fanetatiana momba izay Germain Mejanary sy Mano Randriamalala. Voafitaky ny fanjakana indray ireo orinasa mpanao lalana. Ny volana Aogositra teo mantsy dia nisy ny fiaonan'izy ireo tamin'ny filoham-pirenena ary ity farany laza sy nanamafy fa andohan'ny karaman'izy ireo nandritra ny 2 taona tsy azo io ao anatiny 3 andro. Mandraka ty androany tsy mbola tapitra ilay 3 andro ny filoham-pirenena izay nilazany fa anomezany ny karaman'ireo orinasa mpanao lalana ireo. Nandray anay tao Ambohitsiroatra tamin'ny 2 Andriamatoa président de République. Hoy ny président de République hoe tsy fombako zany hamono entreprise zany, tsy toetrako zany hamono entreprise malagasy zany. Hoy président hoe payeko ao anatin'ny 3 jours ny volanareo. Teka mirefitrefitra namenay andray aman-dreny président satria velogna andreny malagasy kely. Nanatena zay tao hoe farafatarany ray volana mba mianatra tsara ny zanaky ny tena, mianatra koa ny zanaky ny mpiasa ny tenany nefa zao no mahazo. Maro neny zasa tsy mianatra na ny fianarana tolo fa na ny fitaovany mafy eny. Efa betsaka amin'izy ireo no mivarom-pananana ankehitriny, tsy mianatra ny ankizy, zara raha mihinana tapakibo isan'andro.
tsy mianan-kateherana intsony izahay ho iatrany izy ireo. Joroko vavolombelona 20 taona ny asa tamin'ny fiara traité routier mbola tsisy ohatran'izao niza filohampirenena fa te ara-dalàna mihitsy ary tena tsoroko tena mijoro vavolombelona ato hoe ny asa taony nanjanana fa tsy hoe tamin'ny andro président Marc Ravaly manana 5 jours de payer ny entreprise. Tamin'ny andro président Razonar Mapiana 15 jours payer ny entreprise. Tena mandeha tsara mihitsy tamty diso fanantenana tanteraka zay. Averinako foana ny volana rehetrarehetra reo zany eo amin'ny 33 milliards eo ariary. De ty koa ny mahagagy natao interview koa ny directeur des trésors c'est-à-dire tous les dates de milasy izy fa misy 546 firy 546 milliards vola ferro ariary io de maninona ary zany tsy pehena le mampalahelo vita ny asa reo vita raha ny hita dia miasimba sy potika avokoa ny lalàna maro eto andrenivohitra amin'izao fotoana no mafisin'izy ireo fa natsaratra tanteraka mihitsy aloha ny asa satria neo aza tsy voalohan'ny fanjakana na dia nanao ny asan'ny ara-dalàna izy ireo no mafisiny hatrany fa ia mafy ny fitakiana raha mbola minibe marenina hatrany ny fitondram-panjakana. Fanditrangana savorivory tetsy 17 hektara ny atoandro teo. Sarety iray nalain'ireo polisy munisipaly no nitarika ity fitokonana ity raha ny zavatra hita ny mpanao gazetinay. Teny antoerana tamin'ity androany ity. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tokony ho tamin'ny ora atoandro teo no raikitra ny fifanjevona teo amin'ny polisy munisipaly sy ireo mpitarika sarety mpivarotra ranotany tetsy 67 hektara atsimo. Tsy nahafaly ireo namany ny nahatrara ny polisy ity sarety iray ity ka izay no nitarika ny savorovoro. Le sarety nijanona teto amin'ny sisiny teto dia tamy avany misy famadihana avany ambony avany dia nijanona kely teto aloha zay ninga andeha ho any Antsimany apetraka ery Antsimery le tany dia tamy avany le municipal hoe ahoana reto sarety lisany reto dia zay moa tsy nitelo efa zatra le hoe alain'irerona le sarety dia izy nefa tsy omeny raha tsy lazainy fa hoe mibahan-dalana tsy omeny izy raha tsy efatretsy ny alainy aminay dia tsy hitanay izy atao anna dia hoe loranga ho lasany any dia lasany any izy dia mba mitemo dia izy koa tsy mitemo vola hoe mena roa hetsy ranga ianao dia aloha hijanona eo izy zany ary vola mbola misamborona dia tsy nety izy tsy nety le commissaire dia lasany any izy dia zay natonga ny anao zoka tsy hoe zay dia hiany le commissaire mihitsy ny tena makala izy fa le municipal le amina tsy dia samanana fa koa le commissaire za live daholo reo tsy hisatakany no tsy hitanay zay vodomanay fa io ampiasaorana le rano dia lalakely sy trano zany tokoranay trano sy lalakely zany satria mahafantatra hoe amin'le radio sy ny télé hoe tsy azo tokorana ny rano zay mahatonga anay fa makatany mba hivelomanay zany satria zay tsy manana asa zay tsy manana atonasa nefa alainay kely izy tsy mino fanazavana nefa tonga dia manao bêtise fotsiny izy dia mba tezitra moa zany ny fokon'olona fa tsy zay le nitarika sarety tsy naninona anazy fa ny mpandalo sy ny mpivarotra amoron-dalana no nitoraka anazy. Tapaka nandritra ny ora iray teo ny fifamoivoizana vokatra izany ny fanenjehana ireo heverina fa tomponantoka sy mihevitra ny anohy fitokonana sy ny fanakanan-dalana tsara trany ny manamarika fa efa nisy ny lalàna nolaniny ireo mpanolotsaina ny tanàna ny amin'ny tsy fahafahana manototra tany na ramble eto Antananarivo. Teo ihany koa ny famerana ny ora azahoan'ny sarety mivezivezy izay noferana amin'ny maraina sy ariva ihany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Io izay toa tazana fa adino ny mpitantana ny tanàna ny fampatsahivana azy amin'ny vahoaka. No tanterahana androany kosa tetsy amin'ny tranony masovony Inde ny andro fankalazana ny ITEC Day 2024 na ny Indian Technical and Economic Cooperation. Anisy araka izany ny fampahafantarana ny fandaran'asa ny ITEC izay fanomezan'ny gouvernemanta indiana vantsom-pianarana ho an'ireo mpiasa malagasy avy amin'ny sehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Avitra Sondabe Tahirinena. Vatsim-pianarana ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo efa misehatra amin'ny asan'ny ITEC na ny Indian Technical and Economic Cooperation. Izy ity dia fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta indiana sy malagasy hanampiana ny mpiasa iray ampitomboana traikefa sy fivoarana eo amin'ny sehatry ny asa.
dia nisitraka an'le bourse de formation zany tamin'ny 7 dia nanao formation nandritra ny iray volana teo tany dia misy hoentina natsarana ny ao amin'ny asa ataoko any am-piasana zany le izy satria asa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana no nataonay tany. Nandritra ny taona roa nisian'ny Covid-19 no tanterahana tamin'ny alalan'ny ampitain-davitra ny fianarana. Ankehitriny kosa efa miverina mandrato ny fiofanana sy ny fampianarana ny endy ireo mpiasa misitraka ity vadim-pianarana ity. Tsy hanavahana fa afaka misitraka izany avokoa ireo sehatra maro toy ny fambolena sy ny fiompiana, ny fitsaboana, ny asa fanaova-gazety sy ny serasera sy ny maro hafa. Ny fahaizana ny teny anglisy no fepetra ilaina ankoatra ny fanamarinana amin'ny maha-piasa ara-dalàna. Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia eo amin'ny 100 isa-taona eo ny mpiasa malagasy avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay mahazo vatsim-pianarana manamafy ny traikefany eo amin'ny lafiny arak'asa. Ny sehatra rehetra ny bourse ETEC zany misy ny resaka communication, journalisme, ny resaka management, resaka technologie de l'information, resaka environnement, resaka développement rural, misy ny sehatra rehetra. Raha tsy ahivina dia ny taona 1709 no efa niforona ity fandaharana asa ity misandrahaka any amin'ny firenena 350 aty Afrika sy ireo firenena hafa andalam-pandrosoana ny ETEC. Fa voailika ary matetika tsy omena vahana eny anivon'ny fiarahamonina ny mère célibataire na ireo antsoina hoe reny tokantena. Vehivavy mahavita manana fijery miabo sy ny herintsika rehetra entina ampandrosoana ny firenena nefa raha omena asina. Andomeratiana Mateo Prince. Voatondro molitra matetika ireo reny tokantena na izany ao anatin'ny fianakaviana na eny anivon'ny fiarahamonina. Mafy makajiry ny asa iantsoroana ao an-tokantrano indrindra amin'izao fotoan-tsarotra lalovany firenena izao. Tsy safidy no natongavana tamin'ny toerana saingy tsy natao akivy zany hoy izy ireo. Mbana mirahavavy ny zanako dia natongana amin'izao toerana izao efa tsy mitovy zany, tsy mitovy ilay fisainana dia samy manana ny sainy dia izay no natongavako ohatr'izao. Ny olana betsaka mitondro molitra, ny SOS rehefa mandeha ianao ohatrohatr'izany fa ohatrany hoe miatra ilay izy dia tonga dia natrehana dia ohatrany hoe nandeha ho azy satria tsy maintsy hatrehana dia tsy maintsy manao zany arakaraka izay eo no tsy maintsy hoe reglena ny fiainana fa tsy afaka tonga dia ao anatin'ny saina hoe tsisy hotavandray eo. Za manana zanak'arolahy dia ho anazy zao tsy maintsy olona roa ao an-trano ta hoe atao ahoana fa ohatranazy zao rehefa asa tselika tena atao daholo fa tsisy hoe manahoana dia ny fotoana na efa misy programme hafa fa rehefa misy loha ety no mahavonjy kokoa dia lasa aloha iny indray lasa vonjena ohatrohatr'izany. Mbanana hotelo 700 ireo reny tokantena na mère célibataire eto Antananarivo renivohitra raha ny fanadihadiana nataona fikambanana iray. Saika avy amin'ireo faritra iva sy fianakaviana sahirana no tena betsaka amin'ireo. Mila fanohanana amin'ny lafiny maro ny reny tokantena indrindra ara-tsaina sy arak'asa ka antony namolavolana ny tetika asa sandratra. Manome tantsorika azy ireo mba ho tonga olom-banona, olom-pirenena mahavita mampandroso ny tenany sy ny faritra na eto amin'ny firenena mihitsy aza amin'ny alalan'ireo fampiofanana maro samihafa. Ny zavatra tena tsapa aloha zany arak'izay nresantsika izay hoe anisan'ny olona voailika ary zareo tsy dia tena nanana ny toerana izy teo amin'ny fiarahamonina fa menatra angamba izay ny lazaiko anazy satria no ny toe-javatra magnety hoe nahazo anazy dia nisitrika ary zareo ary tsy afaka nisehatra bebe kokoa. Tao aorianan'ny tantsorika izay natao nefa nisy ny fampiofanana maro isan-karazany nomena zareo dia hita zany eny amin'ny zareo fa efa manomboka vonona mandray andraikitra ry zareo efa miala le tahotra le resahako izay fa efa mandray atanana bebe kokoa no avy izy ary ny tena tanjona moa zany dia hoe faleovan-tena tanteraka ny zareo ka efa lalany makany zany ry zareo ireo. Maharitra telo taona ny tetika asa 700 ireo vehivavy afaka nisitraka izany tato anatin'ny boriboritany telo teto Antananarivo renivohitra dia ny boriboritany voalohany fa 3 ary fa 4 mitsinjara 300 isan-taona ary 100 isaky ny boriboritany izy ireo. Tafiditra anatin'ny tetika asa ihany koa ny fampiofanana ara-batana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena.
Naharitra andro maromaro ny fiatrehan'izany ary nofaranan'androany tamin'ny lalan'ny lalao ara-piralainy tetsy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina eo amin'ny taranja basket, baolina kitra sy baolina lavalava. Anamafindray ny fandraisana ndraikitra izy ireo izany. Lafim-bavaon'ny kolotsaina manana ny lanjany ny zavakanto, maneho ny maizy azy ny malagasy ary dia manandratra avo izany. Maro ny lesoka mila renina indrindra ny hira eto Madagasikara, hoy ny mpanakando iray izay efa nilomano tao anatin'ny mozika antonany maro izay. Ando Miaratina, Mateo Prince. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fihetsempo na fitediavam-bola ny kanto malagasy indrindra ny hira. Manana anjara toerana goavana amin'ny fanabeazana, fampandrosoana ny maha-olona, indrindra fanandratana ny maha-malagasy ny teny. Miendanja nefa izany ankehitriny, manoloana ny firoborobony teknôlôjia. Aina ho veriasiny izany raha tsy mandray ny andraikitra ny rehetra, indrindra ny fitondram-panjakana. Le tena hira malagasy, le tena mamalagasy ny malagasy no manomboka very. Zavatra tena mampalahelo mihitsy satria raha izao foana no mitoy, tsy mitovy amin'ny hiran'izaro any Afrika ihany ny hirantsika. Le tena hira malagasy tena taloha mihitsy asa koa na le teatra moa fa avoazan'ny fitorana ihany io. Raha mba nisy ihany le teatra ne mety mba mijery teatra ny ankizy dia mbola mba tadididiny ihany ny hira. Fa le teatra rehefa tsy misy tsony dia le radio koa tsy eto masonareo fa vitsy foana ny radio mbola mandefa an'ireny hira taloha reny. Ka izy moa na izan'ny ankizy azy, mifilin'ny ankizy ankehitriny moa dia hitanareo fa matanjaka be ny avy any ivelany. So matezitra ny ankizy aloha zany fa za tsy manenjika ny ankizy mihitsy aloha zay ny taonany. Zany ny andro amin'ny taonany tsy mametsy ny azy ahako. Fa ny mpitondra sy ny fanjakana sy ny mpitondra ny kolotsaina sy ny anina ny tokony andiny. 5 taona zao hividy malala, mbola ao anatin'ny tanteraka ny kanto. Tsy natao sakana mihitsy ny fanterana. 7 taona ny lomanosana tao anatin'ny mozika sy ny asa famoronana. Betsaka no efa vita famerenana sisa no atao. Salamine manalandro satria hitanao rehefa antitra mipetraka rery ny tena. Saika mitendry gitara foana, saika mira kely, farafa kely ny afefakadiny isan'andro. Mba nazarako an'le feko sy le tenako zany. Sady manalandro ano zany manazatra ny feko sy ny tenako. Zay no mahatonga an'le feko ohatrany tsy tena mbola hoe miova firy azonareo zany. Tsy mahatratra ambony ohatrany talotsiny aloha fa mieny azonareo zany. Dia ny vatana indray io sahala amin'ny olombelona reny olon-dehibe rehetrarehetra ihany. Tsy dia metsika firy tsony nefa raha vao tsy metsika koa dia vao maika malemy. Dia mikarakara ny tena, mikarakara ny sakafo. Fananiko atao misy metsiketsika na dia onjaridaina fotsiny ihany arazonareo zany. Iny fahasoavana avy amin'Andriamanitra hoe raha mbola afaka manao amo dia zarako arange misy ankiziny misy namana manampy ahy. Raha tsy afaka mira moina tsono azoko atao tsy na te hira reke tsy mavity. Fa mbola afaka manao ihany ary naleo namako raha hitany fa mbola afaka manao matoy izy mampanao an'io ndao anaovana hiakatra ambony lampiasy tsika vidy malala. Fa raha hitany ankizy tsy mahavita ngamba tsy atso mihitsy ny ankizy ndao anao e. Ny hira betsaka ny hoe tsy manao roapolo sahala amin'izany tsy nga hoe roapolo na roapolo mety 10 na 1 nga manira ataoko dia mety aby. Isy ny rindran-kira ho tanterahana fivondronana mpanakanto malagasy etsy an-tany mena ny sabotsy ho avy zao. Asongadina manokana amin'izany fidy malala sy ireo hira mampiavaka ny tarika izay manasongadina sy mamelanjana nalamanga. Tsy vadinoana ao anatin'izany ny fanehoana ny tantarany hira amin'ny ankapobeny. Tananira izay efa fantatrano akamandenga tao akamatatra avaratra andrefanany no misy azy izay izara fantatra sofotra manazaro toerana manandaza leroy kanefa tena tsy voy ny tompotany sarotra lana izay vahiny moratamano izara fantatra amarao sofotra manazaro izy no mazanga fantatro fantatrao. Amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity kosa dia mandravarava ao Amerika ilay ouragan antsoina hoe Yann. Olona mahery ny rotapitrisa no tsy misy herinaratra ao Etazonia, mitondra rivotra manodidina hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora. Fantatra ihany koa fanody mandry alina teo amin'ny 720 taonany ilay mpira rap amerikana Coolio. Tsy mbola voafaritra mazava ny antony na faty azy. Jessica Meray sy Andry Rakotomalala.
avy nandalo tao atsinanany Cuba ilay ouragan Yann dia nandravarava indray tao amin'ny Floride omaly. Nanambara ny tompona ndraiky mpanjakana tany an-toerana fa ity ny ouragan anisan'ny mafy indrindra tany Etazonia. Maro ny toerana efa tratra ny tondra-drano amin'izao. Olona mahery ny roa tapitrisany tsy misy herinaratra. Matanjaka be ity ouragan ity. Mahatratratra amin'ny 4 ny tanjany eo amin'ny March F5 ny Saffir-Simpson. Efa nidiny eo amin'ny iray kosa izay tanjany izay ho any androany maraina. Raha ny nambarany tompona ndraikitra any an-toerana, tafiditra anatin'ny ouragan 5 mahery indrindra tao Floride Yann. Ao amin'ny Fort Myers izao, misy tanàna mitovy amin'ny farihy mihitsy noho ny fiakaran-drano. Difotra tanteraka ilay tanàna. Misy tafiakatra any amin'ny 3 metatra mihitsy aza ny ahavon-drano. Na dia efa niaina biaza ny heriny, mbola matanjaka ny rivotra entiny Yann. Any Etazonia hatrany, Coolio, Gangsta's Paradise avy hatrany no tonga ao an-tsaina. Nodimandry teo amin'ny 7-15 taona ny alina ity mpihira rapy Amerikanina ity. Anisan'ny nanamarika ny tanora ny taona 70. Nahazo ny mari-pakasitrahana Grammy Award ity hirany ity nandritra ny fivoahany ny taona 5 Artiste Leon Ivy Gier no tena anarany. Hatreto, tsy voafaritra mazava ny antony nahafaty azy. Tao anaty trano fidiovana no nahitana azy, efa tsy nisy ainy intsony. I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany sy ataka ny mazatra ny fandarana ahoana marina. Raha ny fandarana Global News no arahinao ao aoriana izao fotoanan'ny famparalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra ny lohateny hoe kikasa no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MPS. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.